Niteraka atsikera mavaivay ho an' ireo solotenan'ny mpianatra ny universitény Manday moa ny fangatahana izay nataon'izy ireo tonga hatramin'ny hoe mba mpianatra ihany ianareo fa mahamenatra izao zavatra ataonareo izao. Izy ireo moa dia nanamafy ny fangatahana ho an'ny filoham-panjakana. Nanamafy ny fangatahana ho an'ny filoham-panjakana ireo tanora avy amin'ny fikambanana ZNZ sy ny solotenan'ny mpianatra universitény Manday mangataka ny hametrahana any Andriamatoa Serge Vital ho lehiben'ny faritra Atsimo Andrefana. Takian izy ireo ihany koa ny mba hisian'ny solotenan'ny mpianatra sy mpampianatra ho mpanolotsainy lehiben'ny faritra mba hiarovana ny tombotsoan'ny mpianatra. Izy ireo ihany koa dia mangataka ny mba hanolonana anesorana ireo mpiandraikitra ny direction régionale rehetra sy ametrahana ireo olona nitolona teny ankianja amin'ny toerana izay voalazan'izy ireo ato anatin'ity horonan-tsary ity. Nde ararantsika vetivety moa izany horonan-tsary izay nitiraka atsikera mavaivay izany. Fanambarana izahay mpikambana ato amin'ny ZNZ eto Toliara sy izahay filohan'ny mpianatra ato amin'ny universitény Toliara dia mbola manamafy ny fangatana izay efa nataonay ny hametrahana ny Andriamatoa Serge Vital ho lehiben'ny faritry Atsimo Andrefana. Faharoa manarak'izay mangataka ihany koa izahay mba hametrahana ny solotenanay avy amin'ny université mandrafitra ny mpanolotsaina ny lehiben'ny faritra. Misy ny solotena mpianatra sy ny mpampianatra zay atao hiady ny tombotsoan'ny mpianatra eo anivon'ny faritra Atsimo Andrefana. Mariny etona fa izahay dia manohana ny Serge Vital hatrany makasitraka tompoko lahy makatelona tompoko vavy. Fagnampin'izay hatrany mangataka koa izahay tanora mpikambana ao anatin'ny ZNZ sy mpianatra ety anivon'ny université mba hanalana ireo mpiandraikitra ny direction régionale tsirairay avy mba olo mba ovao sy olo zay niady tena ankianja no hapetraka amin'ireo direction interrégionale tsirairay avy ireo. Makasitraka tompoko. Niarantsika rehetra nahalala fa niarahaba sy nankahiry ny filohan'ny fanavozana ny filoha Frantsay amin'izay dingana rehetra atao manodidina ny fikoanan-doham-pirenena ny ady amin'ny kolikoly ary ny fikarakarana fifidianana anatin'ny fimpitoana mendrika. Ilaina kosa hoy izy ny fanomezana andraikitra ny tanora sy ny société civile ao anatin'izany. No hamafisy ny filoha Frantsay ihany koa fa vonina hanampy any Madagasikara izy ireo ary hisy ny famatsiam-bola fanampiny entina hiadiana amin'ny tsy fanjarian-tsakafo eto amintsika. Vonina hanampy any Madagasikara ao anatin'izao tetezameta izao i Frantsa raha araka ny voalazan'izy ireo. Ny mpamakafaka politika tia tanindrazana moa dia manomboka manome famakafakana lalina dia lalina ary ny vahoaka madinika izay tia tanindrazana kosa dia mikorosofahana mankany amin'ny akivina sy fahadisom-panantenana. Mikorosofahana mankany amin'ny akivina ny tia tanindrazana koa satria ny fanovana no takina teny anarabe dia ny fanapahana tadimpotra amin'ny Frantsay. Tsy mangataka ny Frantsay handamina ny politika anatin'ny firenena malagasy ny vahoaka. Ankehitriny anefa dia fantatra fa tsy fiarah-miasa tahaka ireo firenena hafa no tiany Emmanuel Macron atongavana araka ny vaovao izay nozarentsika teo aloha. Tsy tokony mifampiera amin'ny malagasy ve raha misy fampararahana mety hamatotra ny firenena hoy ny fanontaniany ireo tia tanindrazana manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny. Ny ministry ny fitsarana sy ny ministry ny fanajarena ny tany kosa dia vonina hamaha olany ady tany. Averina ho tsaraina eo amin'ny fitsarana ny momba ny prescription acquisitive fa betsaka ireo manararoatra ka tsy maintsy andraisana fepetra mba hisiany rariny sy filaminana hoy ny ministry ny fitsarana Fanerisoa Erinaivo ny andro ny 7 Novambra 2024 nandritra ny fitokanana ny bureau ny fitsarana misahana ny ady tany teny amin'ny TPI Anosy. Tsy maintsy vahana ny olana rehetra momba ny ady tany memem-pona ny fikarakarana ny antotan-taratasy momba ny boky rovitra ary efa misy lamina iarahany ministera ny fitsarana eto Madagasikara sy ny ministera ny fanajarena ny tany sy ny raharahantany ho famahana ny olana rehetra momba ny ady tany eto Madagasikara. Izany no natao mba hisian'ny fandriampahalemana fa ny ady tany no miteraka korontana sy tsy fandriampahalemana eto Madagasikara ka tsy maintsy vahana izany ho tombotsoa am-bahoaka hoy General Lilson René de Roland ilay ministry ny fanajarena ny tany sy ny raharahantany izay niatrika ny lanona natao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany Anosy Antananarivo. Nisintona lakilosy tao anatin'ny tambanjotra ny serasera Facebook moa ikoto lehilahy Mahitsoambo. Nisintona lakilosy izy ny amin'ny filohampanjakana ankehitriny sy ny filoham-pirenena Ibrahim Traoré.
ore. Samy miaramila ho izy ny mitondra transition ny fanavozana, izy no mety mandresy lahatra kokoa anareo hahavita zavatra raha jerena ny sary misy eo amin'izy roa. Ny Ibrahim Traoré dia manambara fa hentitra dia hentitra, fa kosa ny filoham-panjakana Colonel Mikael dia manambara fa ny Jesosy no hanavitra ny firenena ary mila alana devoly ny firenena, fongarina amin'ny fanalana devoly ny kolokolo misy eto amin'ny firenena. Na ny teny filamatra fotsiny dia efa hita taratra fa tsy mitovy. Ny anankiray dia voninkiady amin'ny ilay teny filamatra manao hoe Patrio Lamoro. Ny anankiray kosa dia mangatabonjy amin'ny pastera manao hoe ampio aho hintombavaka mba hamongatra ny kolokolo satria efa lalampakaloatra ny kolokolo eto amin'ny firenena. Ka izy no mety mandresy lahatra anareo ho ikoty lehilahy Mahitsoambo amin'ny ireto izy roa lahy izay samy miaramila mitondra transition fanavoazana ireto. Manoloana ny ity fisintomana lakolosy izay nataony koty lehilahy Mahitsoambo ity moa dia nahatsapana fa tena mahay sarkasma sy karikatira ny vahoaka malagasy. Maro amin'ny ireo izay maneho hevitra moa dia nilazany hoe aleo ihany miaraka amin'ny Jesosy, enina dia tsy handroso azy ny firenena satria zava-poana ny ety an-tany raha tsy miaraka amin'ny Jesosy fa any an-danitra ny tena fiainana tsaratsara kokoa sy mandrakizay ary any ny tena lavrary fa ny ety an-tany dia zava-poana. Zay ihany koa no namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vita ny haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misesisesy zay fa tsy halavena ny resaka hametra veloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray ino manao ny misimisy veloma ry tompoko lahy veloma tompoko vavy.